Afaka ho fanavotam-pirenena miantso firaisan-kina ny filoha Ravalomanana. Raika amby folo mena davotana tany Amponja nahazo fanampiana avy amin'ny atokotiko i Madagasikara. Fampiaran-dalàna eto Madagasikara izay mampety ny mpitondra fanjakana ihany no ataony. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona ary ampitiavana be indray. Notsidihako ny tokantranonao amin'ity harivariva ity tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fanahitsy tamin'ny fanehoan-keviny ny filoha Ravalomanana malona ny zava-misy sy mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, fahoriana lehibe miatra amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao. Nisy indrindra moa androany ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony momba an'izany teny amin'ny tranofonenany. Tena toerana indrindra moa nanao ny angom-baovao ny namana mpanao gazety Germain Menjanary teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Tena tsy mendrika ny malagasy intsony izao fahoriana sy ny fahantrana izao. Tsapa mantsy ary araha mahita fa adin'ny mpitondra tanteraka izany fahorian'ny vahoaka izany ary tsy natao laharaha-pahamehana mihitsy. Reko ny fitarainan'ny vahoaka amin'ireo tsirariny izay mitranga any amin'ny fiarahamonina rehetra any. Ko amin'ny teny androany aho satria mahita ary mahafantatra fa misy an'ireo ilay olona 12 no samborina. Satria nanao akanjo menamena izy, na nitondra balitra izy, na nisy nanao tondromolona dia any ampigadrana izy zao. Ontsany ahy izany maly, ontsany ahy izany maly. Hoe misy vehivavy anankiray izay tediavana akanjo, président. Any Amponja mantsy izy zao izy. Ay ve ho dia mpiasa tato milaza hoe any amiko misy efa aloha alaiky vetivety. Tena nampanontany amin'ny maray aman-dreny sy ny filohan'ny mpanohitra azy dia tsy afaka angina ihany koa ny tena koa amin'ireny sabotsy 20 ny volana febroary ireny. Tena fanamparampa sy tsy fanajana ny zon'olombelona tsotra izao ny zavaniseho ka tsy azo ekena mihitsy. Takiko izy ny amoahana azy rehetra izay voasambotra tamin'ireny fotoana ireny. Ary mbola miantso ny mpitondra fanjakana ianareo izay manam-pahefana hoe avoay ireo olona tsy manatsiny ireo any amin'ny tany sasany. Raha nisy fihetsem-bahoaka na le mouvement populaire, le manifestation atao ka nisy voasambotra tonga dia fotsorana miaraka amin'ny vavy ny rivan'iny ihany. Fa tsy avely hijaly any amam-bolana. Satria tena zava-doza amin'ny vahoaka amin'ny malagasy indrindra zany hoe very asiny zany. Ala fisaritsaina raha ianao nataony olona zany. No mafisy ny filoha Ravalomanana fa tsy hitazam-potsiny ireo fianakaviana sy ireo izay notazomina Amponja noho ny fiainona tatitra ny sabotsy teo ny tenany. Anao izay azoko atao aho izy mba anampiana azy ireo. Nanamafy hatrany ankomo ny filoha Ravalomanana ny maraina teo fanetsiky ny mpitondra fanjakana sy ny fanapahan-dalana nataon'ny fanjakana ny sabotsy lasa teo dia isan'ny teraka fatiantoka lehibe eo amin'ny sehatra ny toe-karena kanefa ny firenena aza dia ao anatin'ny krizy ara-toe-karena goavana. Mbola Germain Menjanary sy Mano Randriamalala hatrany. Voahitsakitsaka ny fahalalana mivezivezy eto amin'ny firenena. Tsy navela amonjy ny asa ireo mpivarotra sy ireo izay manana anton'asa manodidina Analakely ny sabotsy teo. Tsy navela hiditra Antananarivo ihany koa ireo taxi brousse mampiasa ireo lalam-pirenena. Izany dia tsy vita ny nanakana ny fivezivezen'ny olona fa mbola manimba ny toe-karena satria miteraka fatiantoka lehibe izany kanefa ny firenena aza efa ao anatin'ny krizy ara-toe-karena izay tsy ahitam-baolana. Tsy manana sens le hoe économie mihitsy ny mpitondra. Satria ao natao hoe macroéconomie, ao natao hoe microéconomie. Microéconomie reny le vahoaka mitondra ny fananany kely reny. Dia mankakaineny reny mahatonga reny zava-doza reny satria tsisy vola izy dia lasa manao ny tsy fanao. Lasa mangalatra ny hafa, lasa metraketraka. Satria le vola miditra amin'ny fitadiavam-bolany voabahana. Le vokatra netiny voaterina verina. Izy tsy nalafo entana. Dia ny macroéconomie izay cadrage atao amin'ny
banky iraisam-pirenena sy ny tahiry-mbola iraisam-pirenena milaza daholy tsy mahatratra an'ilay zavatra takinonareo dia le taux fiscal taux de pression fiscale ko tsy miasa izy mpinanao andaovany eo amin'ity ara vao misy tena tsy andony ninona tsony ianao mba malala ihany fa hoe vokatra avy any amin'ny tantsano mananao eto lazany hoe reny olona avy any ambanivohitra reny tokony tsy akatreta iny ko mba tena tsy fiteny iny azy mba manambanimbaninolona zany na lasa ambony ary nareo aza manambanimbany nareo kory tsy ho lasa ambonin'ny tany fa lasa ambony loatra nareo any nambarany filoha Marc Ravalomanana fa tsy mbola ao anatin'ny mpitondra mihitsy ilay atao hoe fahaizana mihevitra ara-toekarena na ny sens de l'économie eo amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny ny fampandrosoana ny firenena dia ny fahaizana mijery sy mamaolana izay tena maharary ny vahoaka malagasy fa tsy fampiasan-kery fa tsy adin'ny antoko tima na ny antoko tiako i Madagasikara kory ireo olona voasambotra tsy aradrariny teny Analakely ny sabotsy lasa teo iny tonga tena nivon'ny foibeny antoko tima etsy Belair androany ariva ireo fianakaviana nandray fanomezana sy fanampiana ho an'ireo voatana any Amponja ary ny fanadadiana eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky Ramarola tsy miady irery akory ireo 12 menada izay voatana Amponja izay nosamborina tetsy Analakely ny sabotsy lasa teo tanana avisavanana izay Didi Marary ka naniraka ireto mpiara-miasa amin'ireto ny filoha Marc Ravalomanana nanolotra fanampiana zay dia miaraka malahelo miaraka aminareo zay reto fa mamy courage anareo foana fa misy farany raha jiaby tsy manjary io aza miemotra mihitsika fa mitolona foantsika ialana amin'ny zavatra misy ohatr'izao zany dia ny filoha ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana dia miombo-po amintsika rehetra no izao zavatra manjoantsika izao kanefa na izany tsy niravoravo tanana izy fa nanolotra zay voatsirambin'ny tanana tsy androany ihany fa mbola hiezaka isika hanao zay fanohanana amin'ny zavatra rehetra zay misy dia nametraka n'le komite araka le teneny teo mba hifanatonatsika akaiky dia akaiky kokoa amin'ny zavatra rehetra zay mety mbola ho ilaina amin'ny manaraka ka noho izany dia manolotra an'ireto zavatra ireto ny filoha ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana ho an'izy rehetra zay voafonja amin'izao fotoana zao tsy ho ireo ihany fa mety hijery ny avokatsika mety hijery zavatra maro samihafa isika fa tsy ho sakafo ihany no hanampiana azy fa mbola hanao zay tous les moyens ny hamoahana azy satria tsy agny toerana tokony isy azy ireo avelao koa ny hafa mankagny fa ny antsika reo koa hivoaka zay koa mba hitery zazo atao hanampiananareo zany amin'ny resaka arabola mety tsy betsaka zany fa zay zany izy mba misy omena anareo anatina fotoana foy fa mandamony zay amin'izao fotoana zao ireo fianakaviany voafonja dia faly no izao fihetsiky ny filoha Marc Ravalomanana izao izy ireo izay mangataka ny amoahana ny avany satria dia mbola namamariny ny fianakaviana ireto hatrany fa endrikendrika sy tsy aradrariny avokoa ny samborana ny avan'izy ireo mangataka mihitsy zahay amoahana an'ireny satria olona tsy nanao ninonino olona mandalo mandeha fotsiny dia samborana fahatany zay zany za zany eto anapavany Félicien mangataka amin'izao fotoana zao avoa izy dia mangataka koa an'ilay vehivavy nanentsikentsika anazy teo Analakely mpivarotra kapa raha kapa namidinao tsy vidy kapa izy fa ny angatahako fotsiny dia avoa izy fa ianao ny antso ny olona nisambotra azy fa nanontany zavatra teo aminao izy dia miangavy avoa izy zay mifantatra ny fianakaviana entsiketsika nahazo anazy satria izany variana nanontany teo nisy olona mihitsy vavolombelona ny teny taminay dia tonga le vehivavy niorakoraka ny antsoantso hoe io mangalatra ny etanay dia raha nisy etanao tany aminy dia asehoy hoe ty le etanao tany aminazy dia avoa izy zay ny angatanay dia mangataka koa zay le sakosy feno vato tsy nisy sakosy tany amin'ny zokonay tsy nisy vola tany aminazy fa portefeuille tany aminy raha mety asina vato any anaty portefeuille dia asehoy zay manana portefeuille mety asina vato fa mangataka zay fianakaviana fa diso malahelo loatra zay amin'le endrikendrika atao aminazy fa nisorapotaka diso tafahotraka dia mangataka zay fianakaviana avoa izy zavatra angatanay fianakaviana zany ho an'izy 12 menada mafy ny zavatra iainanay fianakaviana mafy ary tena mafy koa ny iainany zareo ao Amponja araka ny fitarainany satria mihetsika ny zavatra rehetrarehetra dia andoavan'izy zareo vola ny fiainana nefany tsy zarizary dia ny zavatra angatanay ny amoahana an'izy 12 menada tsy misy fepetra
Santatra ambavarano ihany ity androany ity fa mbola maro ny fanampiana sy otolo-tanana ataony antoko tima ho an'ireo voafonja ireo mandrapivoaka azy ireo any Amponja. Fa mandeha indray ny feo amin'izao fotoana izao fa aviana sokafana ny bazy Toliara izay fitrandrana fasimainty sy ny maro hafa any Toliara amin'izao fotoana izao. Marihana indrindra moa fa efa tsy neken'ny mponina izany fitrandrana izany ka nahato roa taona lasa izay. Androany dia mpanao politika iray sady zanaky ny faritra no nitondra fanazavana misimisy kokoa momba izay. Arao ny fanadidina eo amin'ny sary Marola. Nanomboka tamin'ny verina zany koa le faritra na io cimenterie ny salary io dia izy izay hoe andaolo mba ho asiana adihevitra indray mandeha mihitsy ny lalàna mifeny harem-pirenena eto amin'ity firenena ity. Tokony hazava aloha hoe ao amin'ny commune Kilmaliny ohatra izay commune misy an'ilay aingan'ilay site ny base Toliara, tokony hazava tsara hoe firisan-jato ary ny anjaran'ilay commune aloha, firisan-jato ny anjaran'ny faritra tsy mandrefana. Zay vao mieritreritra hoe firisan-jato ny an'ny fanjakana foibe. Ratsaivina dia efa niteraka orana goavana tany Toliara ity fitrandrana saika natao ity ary nahato tamin'ny taona 2024. Izao indray dia misy mangataka ny anokafana izany. Fa maro ireo sehatrasa mbola mandringa sy miaina ao anatin'ny fahasaranana tanteraka vokatry ny valanan-retana coronavirus sy misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo misedra izay olana izay ireo mpivarotra tao zavatra izany sy ny asa tanana vita malagasy ireny eny Ambohitrimanjaka eny. Arao ny fanadidina ety miala ranombana teo amin'ny sariny Mateo Prince. Toy izao ny zava-nisy teny amin'ireo toeram-pivarotana asa tanana vita malagasy eny Ambohitrimanjaka androany tamin'ny 10 maraina fotoana nandalovana teny an-toerana. Maina ny tsena efa herintaona latsaka izao noho ilay valanaretina Covid-19 ary tsy misy akory na dia ny mpanontany aza. Tamin'ny fitora sasa maraina tahaka ny mahazatra nefa dia efa tonga namelatra entana ireo mpivarotra. Nambarany ireto farany fa fatsy antoka no ianan'izy ireo isan'andro kanefa dingana maro no arahina ary olona maro no karamaina vao mahavita asa tanana iray. Tsatsanin'le confinement iny tsika dia mihiboka tanteraka tsisy touriste mivoaka na miditra fa nanomboka tamin'iny zany dia tsapa misy perte ihany amin'le asa tanana malagasy mba hoe amin'le tsena tsofaty dia le misokatra fotsiny zany amin'le izy. Zao aloha zany zay dia hatramin'izao nanontanianareo zao dia mbola tsy lovy mihitsy zay. Raha ny amin'izao aloha tena tsy apahefa ny taloha akory ny lafo amin'izao. Taloha zany hita hoe tena mba nandefa amin'izao tena tsy atsasany tsy apahefany akory. Gasy dia mba aliana amin'le vita malagasy. Nefa tokony mba tsika samitsika ihany ny famelona amin'le zavatra. Rehefa vao mitsana ela ny entana ohatra ny tsy lafo dia matrantoka satria izy mety hoe lasa ny lokony ohatr'izany tsy maintsy misy simba foana. Passé eo amin'ny anaky 10 olona eo zany vao vita ny arina ray. Zay zao dia zao dia mamafa entana alehana ety fa tena tsisy na kilian raha tsisy. Zao namotana no mipetraka manetsy aty sanandro sanandro tsy maintsy midemera tafre le retour efa tsy misy ny tsena. En plus ny sakafo zany anao mila mitondra sakafo any an-trano fa tsisy hoe ety zany tsisy atenainy. Misy tapa-bolana tsy malafo ray volana ohatranay zao hoe tapa-bolana zao zay mianaka tsy nalafo teto. Tsisy azo hoe azo ekinana tsisy azo eterana satria zany presque zany mipandrifa aty zany vahiny daholo. Tsisy hoe mbo mpijery sy mpitsidika mihitsy zany ty ara malagasy ty moa fa dia samy tolona ny azo fotsiny eny zany. Manana ny etaetany tahaka ny olon-drehetra ihany koa ireo mpivarotra asa tanana eny Ambohitrimanjaka izay mahatsiaro natao ankilabao tanteraka dia nitsinjovan'ny fitondram-panjakana azy ireo. Nambarany ireto farany fa mbola tsy nisy mihitsy ny fanampiana azon'izy ireo hatreto ka mahatonga ny fahasahiranana lala impaka. Mba hiverina isokatra zany tsisy tany isokatra ny izy teo isokatra ny tseny mbo isy ny touriste isy ny vazaha dia eo pataty koa zany tokony mba hoe amboarina le pataty mba janona kely aloha satria zao fahasahiranana ety mba hoe mba ampiana le ara malagasy fa tena mijaly ary tena sahirana zay kapoka vato ny fotriny. Ratsaivina mahery ny roa tapitrisa ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara ary mampiditra 420 hatramin'ny 720 isan-jato amin'ny arikarena vahobe.
fa commune anisan'ny mamelo tena ny commune Ampitatafika etra sy fiarah-miasa amin'ny mpiara-mombonantoka manontolo no fampidiram-bola ho an'ny commune. Nanao fanadihadiana tena toerana androany Jessica Miray sy Tahirnena Ranarnirina. Ny fitopolo isanjato amin'ny asa tokony ho vitaina anatin'ny fiampitoam-pitantana ny ben'ny tanàna ankehitriny no efa vita eto Ampitatafika. 90 isanjato ohatra amin'ny lalana, 100 isanjato ny amin'ny tsena, 30 isanjato ny fanazavana ny tanàna, 530 isanjato ny fotodrafitrasa amin'ny fampianarana. Miasa irera nefa ny commune. Ny commune Ampitatafika moa zany dia hoe miezaka ny atratra ny autonomie financière. Zany hoe mbola tsy tratra zany le izy. Ny antony dia ataontsika hoe mila taiterina angamba le olona. Sahala amin'ny hoe miresaka tsika amin'ny resaka assainissement zao. Dia reny association ny mpampiasa rano reny tokony misy vola arotsaka aty amin'ny commune. Misy mipompe tsy mandeha ekenay zany. Fa misy kosa nefa mipompe tena mandeha ary tangoronana. Reny zao anisan'ny hoe vola tsy miditra aty amin'ny commune noho ny hoe ataontsika hoe afetsifetsena, izay ny azo ilazana azy. Satria raha ny code de l'eau dia izay rehetra mampidi-bola amin'ny volan'ny vahoaka dia misy apahany tokony lasa amin'ny commune. Eo ihany koa ny mety tsy mahafeno an'ilay izy ny avy miditra ny resahantsika dia ny resaka hetra. Maro le olona ny te handoa hetra fa le enti-manana no sahirakirana. Ny tsara ny ataontsika hoe ny resaka vola miditra amin'ny légalisation, certification. Ary atao anatin'ny fanovana noentina, atao anatin'ny 5 volana zay na 4 volana, dia nisy fandrosoana eo amin'ny 250% eo ny recette ny légalisation et certification. Etra sy fiarah-miasa avy amin'ny mpiara-miombonantoka manontolo ny fidiram-bola ny commune. Tsy misy afa-tsy 10 isanjato monja ny avy amin'ny fanjakana Foibe. Hatramin'izao aza ny commune Ampitatafika tsy mbola nisitraka ny CLD hatramin'ny andraisan'izy ireo ny fitantanana ny tanàna nanomboka ny taona 2024. Ya, raha nataony kajy dia fidiram-bola ny commune Ampitatafika tamin'ny taona 2024 dia tany amin'ny 500 millions d'ariary. Dia ny 10 isanjaton'izay anohan'ny vola fanampiana fanjakana Foibe na ny antsoina hoe subvention de l'État. Zay zany fidiram-bola teto amin'ny commune Ampitatafika. Fidiram-bola io zany dia amin'ny alalan'ny hetra ray amanontolo nahafahanay manatanteraka ny fampandrosoana sy fampidonina commune, vola ampidiriny hetra dia vola ampidiriny tsena. Dia misy ihany koa nefa fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka na le antsointsika hoe 3P, partenaire public privé. Zay anisan'ny mampatanjaka kely ny commune Ampitatafika ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka. Tsara ihany koa ny manamarika fa tsy mbola nisy fahatarany hatramin'izao ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa eto amin'ny commune. Nampiakarina hotely eo tsara ihany koa ary ny karama farany ambany tamin'ity taona vaovao ity. Ny vaovao malaza maneran-tany ny antsika maneho ny fiarahana amin'ity hariva ity satria dia nanatanteraka fanadihadiana mikasika ny lafiny ara-toekarena isa-tokantrano any amin'ireo firenena isa-tsokajiny ny teo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI izany. Samy izaka ny voka-dratsy nateraka ny valanaretina coronavirus avokoa na ny firenena mandroso izany na ny firenena andalam-pandrosoana hatramin'ny taona 2024 raha ny fampitambavao hatrany. Arao fanadihadiana etiny namitso velositraka sy Andry Rakotombalala. Vinavinainy tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI idina hatramin'ny 2020 isanjato ny vola miditra isa-tokantrano ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana ny taona 2024 vokatry ny valanaretina coronavirus maneran-tany izay niteraka voka-dratsy eo amin'ny lafiny toe-karena isaky ny firenena tsirairay. Mbola olana goavana ho an'ny firenena andalam-pandrosoana ihany koa ny mikasika ny vaksiny na eo amin'ny sarany izany na eo amin'ny fomba tsy maintsy hitahirizana azy raha ny toetry ny andro aty Afrika sy ny any Azia no asindresaka. Ankoatr'izay, hiantraika lalina mihoatra ny teo aloha amin'ny lafiny arak'asa izay valanaretina coronavirus izay ka ny vehivavy sy ny tanora ary ireo manana antom-pivelomana somary marefo no tena iantefan'izay raha ny fanazavan'ny Kristalina Georgieva filohan'ny FMI.
Ny atraikany amin'ireo firenena efa mandroso ihany koa ny valanaretina aridina hatramin'ny 13 isanjato mihoatra noho ny teo aloha ny vola hiditra isan-tokantrano ny taona 2022 ankoatra ny Chine izay mety hidina hatramin'ny 12 isanjato ho ihan'ny FMI. Manoloana ireo fahasahiranan'ny firenena andalam-pandrosoana moa dia nanao antsoavo amin'ireo firenena mikambana ao anatin'ny G20 ny FMI mba hitondra fanohanana sy fanampiana hiarovana ny ainimponina aty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Amin'ny faran'ny herinandro moa no fantatra fa moaka izay fangatahana sady sosokevitra izay ny FMI mandritra ny fitaom-pivorian'ireo firenena mikambana ao amin'ny G20. Raha tsy aivina, miompana bebe kokoa amin'ny lafiny ara-toe-karena ireo firenena miisa 12 ao anatin'io G20 io miampy ny vondrona Europeanina. Araky ny fanadihadiana teo iny zany sady hiditra atao anatin'ny fampalalam-baovany politika indray isika manomboka eto. Naterin'ny filoha Marc Ravalomanana androany fa antony tsy miteraka fitoniana sy filaminana ny tsify sy ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara. Amin'ny mahalehibe ny mpanohitra azy sady miantso ny hery politika rehetra irahina ny tenany ka hiady amin'ny jadona. Germain Menjanary mano Randre Malala. Amin'ny mahalehibe ny tokom-panohitra dia milaza ny olona rehetra izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ao mba tena irahina tsara. Tsy hanana kajikajy politika na fitadiava-tseza, tsy izay koa no mamaky atsika. Fa irahina tsara aloha hiady amin'ny jadona izay tady hipetraka eto amin'ny firenentsika. Mba hamela malalaka ny vahoaka malagasy hiteny. Mba hamela malalaka ny vahoaka malagasy hivezivezy ary mba hampanjaka ny fandriampahalemana. Ka dia tandremana tsara ry mpikambana rehetra ny antoko politika, ianareo société civile, ianareo olon-tsotra izay minaza fa tsy mitovy hevitra mpitondra amin'izao fotoana izao dia mpanohitra ianareo. Aoko tsika irahina tsara, hifanaraka tsara. Fa aza mbola mieritreritra hoe dia ahoana zany izao, aza mbola manao kajikajy politika sy hitondra sy ihany zany. Ho hitatsika zany amin'ny manaraka, tsy mamaky atsika zany. Fa ny fantatritsika fotsiny sy mamaky atsika amin'izao fotoana izao dia hampanjakana ny marina sy ny hitsiny mba hananantsika tombontsoa imbonana eto amin'ny firenentsika. Manoloana ny fanambarana sy ny filazana izay nataony teo anivon'ny mpitandro filaminana omaly mahakasika ireo mpitandro filaminana manodidina ny tranony dia nambarany filoha Marc Ravalomanana fa tokony ilazana ny marina ny vahoaka. Ianareo milaza fa hoe miarina ny filoham-pirenena teo aloha sady akaiky ministera, diso be zany. Fiatsaram-bela tsy zany. Raha miandry nareo dia miandry fotsiny hoe mijoro tsy maninona fa alainareo sara olona mivoaka sy miditra. Dia nareo hoe mieritreritra dia ampy izay ataonareo izay dia manala baratena nareo zany ataonareo. Tsisy an'izany eto ambonin'ny tany. Ary nareo manamboninahitra fomba mivoaka tany ivelan'ny tany ihany. Raha mbola tsy mivoaka dia ny tany io ny hafa. Fa tsisy manao an'izany. Dia eo indray ilay sasany milaza hoe satria io ny tsy tiany miara-manonja dia izay dia mifandrirotra nareo. Dia miara-manonja koa milaza izay vao mianafy ny tolona navadika lasa tolona ilay tatitra saika atao dia tsy janona koa reo. Dino indray zany ny zavatra hitranga. Amoaka indrendray rehefa avy eo. Ny gazoaly lalany amin'ireny ny inona ity izy ny olona ampiasaina amin'ireny tsy maintsy andoavana mbola avokoa. Ao anatin'ny demokrasia republikanina tena izy dia tsy azo tampenambava ny mpanohitra. Amin'ny alalan'io lalao demokratika io ihany koa no ahitana raha mahavita miatrika fanoherana matanjaka ny fitondrana na tsy. Fanteraka resabe hatramin'ny siny herinandro maromaro izay ny fandarana miara-manonja ny afara hatramin'ny hoe andraisan'ny prefektura n'Antananarivo fepetra mihitsy ny mpanao gazety ao anatin'izany fandarana izany. Mpanao gazety avy amin'ny Reporters sans frontières na ny RSF no naneho ny heviny mikasika izany androany. Arao ny fanadihadiana entiny Jessica Miray teo amin'ny sariny Tahirinena Ranarinirina. Voafaritra anatin'ny lalàna Fehizoro, laharana 240 tsipika 420 mifeny antoko politika, toko fahatelo ny amin'ireo zo sy adidiny antoko politika, andiny ny faharoapolo fa mitovy ny fahafahan'ireo antoko politika rehetra miditra amin'ny aino manjerim-panjakana amin'ny alalan'ny olona nomeny antoko politika fahefana. Ity fitondrano ity namoaka io lalàna io ny taona 2020, nasimpanitsina ny taona 2022. 2022 sika izao
tsy hita akory ny fampiarana io lalàna io. Betsaka ny lalàna eto Madagasikara maro be fa betsaka koa tsy miatra. Io ane raha ny hevitra tsy dia ny fisiany lalàna loatra ny zava-dehibe ilaina ny lalàna ametrahana balizy amin'ny fiainany tsirairay fa misy koa ny atao hoe bon sens dia misy koa ny zavatra tokony dia tokony ohatrany hoe ataoko hoe mandeha ho azy raha tena demokraty ianao tsy mila lalàna tsy mila arofanina mame anao fa raha tena demokraty ianao dia mahafantatra hoe tonga tokony handeha ho azy zany hoe ny aina manjery mpanjakana satria volam-bahoaka any vahoaka io tsy amin'ny fanjakana io fa vahoaka volam-bahoaka ny hetra no mampandeha an'io dia raha tena demokraty ianao dia tokony omenao automatique toerana ao amin'ireo aina manjery mpanjakana reo aina manjery mbahoaka reo ny firehana rehetra eto amin'ny firenena na mpanohitra io na mpanohana ny fitondrana tsy mila lalàna ilay zany fa bon sens sana demokraty fotsiny. Ankoatra ny famerana ny tsy fahafahana mandeha amina hainao manjery mpanjakana, hitadiavana hevitra ihany koa ity ny fandarana miara-manonjy. Ny fahafahana maneho hevitra mihitsy indray ve izany no hitsahana? Voafaritra anatin'ny zony olombelona sy ny zony olom-pirenena ny taona 1970 izay nanaovan'i Madagasikara Sonia fa ny fahafahana mieritreritra sy maneho hevitra malalaka dia zo anisan'ny sarobidy ho an'ny olombelona iray. Tsy olombelona araka izany no andidy azy fa ny lalàna. Satria ny lalàna amin'ny feny serasera dia misy ka raha misy efa niteneniko zany ombieny raha misy tsy fetezana eo anatrehanao zany momba ny ataon'ny miara-manonja na asany serasera raha araky ny fitsarana misy didy fitsarana marina no ametra araky fitsarana marina izay mandray fanapa-kevitra miainga amin'ny lalàna no anapa-kevitra hoe inona no mety na inona no tsy mety eto amin'ny firenena. Raha ny tena izy tsy manana fahefana ny préfet zany hoe andeha anidy na iteny an'izay akory ara. Samy fandaharana maneho hevitra izao ihany na ny miara-manonja na mitambatra saingy samy manana ny foto-kevitra arovany fotsiny. Raha nampiary ny lalàna voalaza io dia mety tsy ho tonga amin'izao ny toetra raha-pirenena. Fanana mafy kosa ny teo anivon'ny ekipa ny miara-manonja androany fa tsy ahasakana azy ireo tsy laza ny zava-misy marina sy ny tatitra tsy maintsy atao amin'ny vahoaka ny sakatsakana isan-karazany amin'izao fotoana izao. Izy ihany koa ny tatitra izay ataon'izy ireo amin'ny vondrona samihafa any ivelany manoloana ny fanaparam-pahefana ataon'ny fitondrana ankehitriny amin'ny alalan'ireo hery famiretana maro isan-karazany. Arao ireo fanadihadiana entina mbitso velositraka teo amin'ny sariny Mateo Prince. Fisamboran'olona tsy manatsiny, tanàna maty, fivelomana andavanandro mpivarotra ny katso, tsy fahafahana niditra amin'ny faritra Nalamanga ho an'ireo tany amin'ny faritra sy faritany. Ireo no vokatry ny sakana lehibe nataon'ny mpitandro ny filaminana ny Asabotsy 20 volana Febroary teo. Tatitra tsotra nefa nokasain'ny solombavamboaka Tim ireo boribory eny eto Antananarivo renivohitra natao. Na dia izany aza, tsy mahasakana azy ireo hanao ny hetsika kinasy izany ary mbola nambaran'izy ireo fa tsy maintsy hitontolona. Ny raha antsika nahita ny zavatra nitranga ary mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny fihetsika nasehoan'ireo mpitandro filaminana izay mahazo baiko avy amin'ny fitondram-panjakana foibe mazava ho azy satria nahitana ireo tompon'andraikitra ambony. Ny baiko izany sehatra ny filaminana zany mihitsy teny an-tsehatra. Eto moa dia tsy trahatra izahay aloha ny hisaotra antsika vahoaka izay tonga teny an-kianja satria naneo an'izay endrika firaisan-kina sy fahasahiana izay tsika ary tena niombo-po tamin'ireo solombavambahoaka ny joro hitondra an'izany tatitra izany. Ankoatr'izay mila fanabeazana sy torolalana amin'ny tokony ho izy raha ny kevitra ray fa tsy avela izotra amin'ny lalandia indrindra manoloana ny toetra raha-mitriny. Mitondra ho an'ny olona hoentina rehefa tsy mahay mitondra, rehefa tsy mahay dia tsy mahavita ihany koa, rehefa tsy mahalala dia tsy mahavita mitondra ny firenena araka ny tokony misy. Ny zavatra hita amin'izao fotoana izao sady tsy mahay ny tsy mahalala ny tsy mahavita ny mitondra. Dia ohatr'izay ilay vahoaka entina manaraka ambokony daholo satria
tsy mahalala nininy nisy sy mahalala zay ambonin'ny tany fa hanandalitra fotsiny tena zavatra tena ratsy zany. Misy mamandalitra n'ilay vahoaka malagasy eto tsy milaza ny marina fa mahita fotsiny dia io zay tenenina ao anatin'ny TVM sy ny RNM no eno'ny olona erameraka Madagasikara. Dia iny fanadadinina koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netoko manakatana ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonoana aorian'izao fampalalam-baovao izao. Dia isy ny fandarana manokana iarahantsika amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.